Miankafaliana tomboko lasy tomboko vavy no androsoko indray ao an-tokantranonao amin'ity alarobia fotoana ifanomezantsika atao amin'ny fandarana Sahia Lasa Izao. Toy ny mahazatra dia miezaka izahay mba hitondra amin'ny endrika izay mety aliana sy andrasan'ny mpijery maro an'ity fandarana ity ary dia miezaka manasa ny vahiny hita fa maharaka tsara ny toe-java-misy rehetra eto amin'ny firenena isaky ny fandarana tahaka izao. Toy ny mahazatra ary dia miara-manolotra amiko ny fandarana ny namana Clémence Arary Nirina miarabany Clémence no sady ampafantatra ihany koa izy ny vahintsika izay nasainy manokana amin'ity androany ity. Mirabanao namana lilira farala dia tafaraka indray tsika amin'ny rahavavy ato anatin'ity fandarana Sahia Lasa Izao amin'ity alarobia 9 Oktobra 2024 ity faly miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny MBS manaraka tsy tapaka ny onjapeo ny MBS radio ihany koa ary manaraka ihany koa ny Facebook ahitanareo tsy tapaka n'izany fandarana Sahia Lasa Izao izany. Androany isika dia araka ny fanambarana namana lilira farala teo dia andray vahiny tsy ho latsa-danja amin'ny vahintsika tamin'ny herinandro namana lilira farala amin'ny vahintsika androany dia tsy iza fa maître olala Andriamatoa ilira zafinjatovo faly miarabanao izahay maître tonga soa ato anatin'ny fandarana indray amin'ity alina ity ary afaka manala ny cache-bouche ihany koa ianao raha iteny ianao moa fantatry maro amin'ny fahitsiana fitenenana ka tena irina mihitsy tsy ho tapenam-bavy ianao androany fa dia irinay tena ilaza ny marina sy ampafantatra ny zavatra rehetra mahaliana ny mpanaraka ny Sahia Lasa Izao. Miaraba nareo miravavy koa ny tenako zay veriko toy ny zanaka ihany koa tsina satria izay ny fampiatsotsika manasa ianareo dia noho ny fahalalam-pomba sy ny fakatiavana dia namaly ny tenako ka noho izany miaraba anareo dia manaraka ihany koa ny fahiarabana an'ireo rehetra zay manaraka an'izao raharaha ataotsika zao satria raharaha zao momba ny raharaha amin'ny firenena ka ataotsika hoe raharaha mihitsy fa tsy hoe fanakanozan-kevitra fotsiny ka ozy nareo hoe tsy tapenam-bava za koa avocat tsy tapenam-bava raha teo fa aleo hiteny zay mba hivery fa tokony ho izy. Ya, iresaka makasika an'ireo vaovao mafana isika lilira farala ary iresaka ihany koa makasika ny raharahany commune urbaine Antananarivo ato anatin'ny fandarana amin'ity ala ity ka dia fa hanasana sahady an'ireo mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Sahia Lasa Izao tsy saraka amintsika mandrapatapitry ny fandarana. Fantaniana voalohany avy hatrany Andriamatoa ilira zafinjatovo maître olala ianao dia mpisolo vava an'Andriamatoa Paul Rafanoarana sy ny vadiny ao anatiny ilay raharaha Apollo 21 zay nolazaina fa nikasana amonona ny filoham-pirenena. Aiza ho aiza maître amin'izao fotoana izao ity raharaha ity. Marina tokoa fa ny cabinet na ny bureau-nay zany misy avocat telo efatra zay ao no miaro an'ny Andriamatoa Paul Rafanoarana sy ny vadiny. Ny dossier araky ny resahako matetika dia ny hoe mandeha tsara ny dossier satria lay juge d'instruction nandray le raharaha dia nanao ny asany pahitsiana mihitsy satria na ny enquête nataony aza tena hitanay mihitsy mahavocat sady sarotiny ihany koa zay manko amin'ny asanay dia mahita na dia sarotiny azy zay dia nahita fa hoe nandeha à charge et à décharge mihitsy izy ampamarina le zavatra natao ary zay soranay azy koa le izy satria ohatra tsy kely aina mihitsy izy na dia madama ary fa tsy lehilahy fa niazakazaka sy hoe namita ny asany ao anatin'ny fotoana hoe tokony anenjehana izy en temps record ozy izy ny teny vazaha ka amiko zany dia mandeha tsara ny raharaha fa amin'izao fotoana izao satria androany vao maraina zany tsy fantatro hoe anao ny zavatra zao dia tany tsy afa ndresaka zany misy olona hafa koa hoe arovanay moa many tsy afa dia naraha loatra nyresaka taminy koa zay dia hitanay fa salama tsara izy mety fa miteny fotsiny hoe misy marary azy ozy izy ato amin'ny lohany ato rehefa mamaky teny izy nefa izy olona tia mamaky teny ka efa nresahana sy nitendrena amin'ny tompona andraikitra ny zavatra zany fa ngamany efa eritreritra zareo hoe ahoana no atsaratsara koa ty olo ty satria sanatria vava hoe na de tao ara hoe tazonana fonjany ny olona tsy hoe vonona ho faty akory ny dikan'izany ka manana ny didy zay ndraikitra ny tompon'ny fanjakana sy zay manam-pahefana amin'izany rehetrrehetra any hoe hijerana le olona fa zay de manantena soma tsara fa hoe ho avy tsy ho ela li satria efa andeha any amin'ny chambre d'accusation ny dossier de rehefa avy eo indray de hiakatra amin'ny parquet général de ny procureur général am'izay no sy ny mpiaramiasa aminy no ametraka hoe am'izao daty zany le izy fa eo zany de mbola veriko ihany fa hoe fangatanay tsy vita fangatana fa tena exigence mihitsy takinay andefasana ny raharaha io amin'ny ainao menjery rehetra indrindra fa hoe ny TVM sy ny RNM satria ny malagasy de te afantatra hoe inona ny farany zany raharaha mikasika amin'ny présidentnay zany satria io président io zany hoe lazaina hoe misy amono ka hoe
anakory zany resaka président fa raha ohatra ka tsy alefa am'izay le izy a de verina fa hoe misy zavatra tiana afenina ny vahoaka ve ao a sa te hanindry bokotra mafy de mafy ve mifanjakana hoe anao tsy voan'ny zavatra marina satria am'izay fotoana zay a de ohatrany hoe voateritery zany mpitsara ka izahay sady mitaky raha teo koa zay le hoe l'indépendance de la justice et des magistrats ary avy aloha andeha tsara mitokony izy le izy miresaka an'izay raha-pitsarahan'izay tsika de efa mandroso be ny dingana hoe maître Lala teo mahakasika an'ity raha Apollo 21 ity de tadidiko tsara fa efa talohany io nisy an'le resaka famonoana ny Andriamatoa Richard Ravalomanina fikasana hamonoana tamin'izay fotoana zay zany hoe nandeha talohany ty resaka Apollo 21 ity ny raharaha mikasika ny fikasana hamonoana ny général Richard Ravalomanina tamin'izany fotoana zany ny zava-misy nefa rahantsika rehetra malala fa misy anankiray aza moa tamin'izy ireo nindaosy ny fahafatesana tany Amponja zay arakitsika rehetra tamin'ny vaovao zany zavatra any ohatry ny te antany hoe aiza moa zany ny fandehany zany sa hoe rehefa raha manahoana de miazakazaka be rehefa raha manahoana de manahoana zay etsy andaniny fa etsy ankilany anisany nanamarika nafatarako anao ny hoe raha vao misy tsirariny tsy maintsy mijoro na iza arovana na iza arovana de zao rehefa misy zavatra mandeha tsy tokony alehany tsy maintsy mijoro raha mbola eo koa fa soa ataoko ampiarabelolamiko zany ka mahakasika an'izay indrindra raha tsy diso hoe ianao anisany miaro ihany koa andreto ilay mpiasa n'ilay orinasa zay noterena hanova ny daty rehefa hoe sakafo lany daty no saika ho terena amidy de nasaina nanova daty izy reto de ianao anisany miaro andreny misy an'le raha feno arivo ihany koa ary arotiko ny fandalovanao te ahafantatra ny makasika andrenydrehetra reny manao tokoa zany fangamba ny zoanao no manontany an'izany ary zoan'ny malagasy ray manontolo koa mahafantatra ny zava-misy sy mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ka le izy miteny ianao fa hoe mitsangana foana zay rehefa misy zavatra hoe tsy mety marina zany satria tsy le olona ho any tsy tianay fa le zavatra ataon'le olona ce sont les actes zay no tsy ekenay rehefa zavatra tsy mety ka ohatran'ity zany zao ny raharaha ny Apollo 21 taorianany hoe le projet te hamono ny général Richard Ravalomanina tamin'ireny landehibe le resaka le hoe ovaina membre en gouvernement ka tamin'izay zany nandeha ny resaka tamin'ireny fotoana fa hoe samy manao zay mapetipety azy daholo ny ministra mba tsy hosoloana satria izay no atahorana ka niseho tapoka zany ny zavatra iny de nandeha le resaka hoe izany za anisan'izany zany hoe te hanolotra hoe manolotra ny tenany mitoratena zany ny sasany hoe misy zavatra tokony seho aminy de somary atao hoe mampalahelo izy de tsy atao ninina de tsy kasikasiana kanefany na tiana na tsy tiana olombelona ihany reo enjehana sy ataon'izay zavatra hoe manambady amanjanaka sy manany maizy azy koa ka zahay tompoko de nitsangana satria nytinenina foana tamin'izay fotoana fa reto olona reto ke olona mpivarotra tomobile sy midy tomobile de juste natsony izy hoe misy tomobile ato vidio fa mora zany de tonga ao le olona de comme par hasard tonga teo izy de hoe reto de tonga de sambory fa eto am'izao tsy nisy ninina nisy vola 21 millions tany ampy satria ividy an'ito tomobile izy rehefa avy eo le 21 millions 10 millions sisa litra le 11 millions tsy tany nalehany de eo zany dia petraka tany ny raharaha iny na dinoina le izy satria vita le hoe le fanomolona ny gouvernement membre ny gouvernement de am'izao fotoana zao somary adino lisy zany hoe raha adino iny de le olona zany mipetraka any amin'ny fonja fa le zavatra mipetraka ty fotsiny nefa ny général zany za mieritreritra hoe mety malahelo koa général io atao tsisy miresaka anazy tsony momba ny zavatra io nefa zavatra mikasika anazy izy maninona aminao janjanona fotsiny am'izao marina ny azy raha miteny izy hoe maninona tsy resahana ny zavatra io fa mikasika anazy izy fa zany hoe tiako tenenany mi de ny hoe io raharaha io dia tsy ahitatsika zay zany hatram'izao hoe porofo afahana mitondra sy miteny fa hoe diso reto olo reto ohatran'izany koa ny Apollo 21 zay mahatonga anay hitaky hoe alefasy io azava ho hitan'ny olona am'izay fotoana zay hoe hita hoe izy ny diso za mino averiko foana fa hoe homenatra ny mpanenjika an'ireo olona reo satria ho porofoina am'izay daty sy fotoana ariandro hitsarana ny raharaha io fa hoe tsy mety meloka re olo reto raha isika indray ary le ohatra hoe le hoe misy mpiasa tamin'ny SMIE orinasa anankiray zay manao mivarotra entana maro sakafo amin'ny boaty na saucisson na iny zany de misy lany daty reo entan'ireo dia mafana le daty io de sona daty vaovao mba ahafana mivarotra azy izany zavatra zany nefany fatatsika fa mahafaty zany satria lasa poison lasa poizina
le sakafo rehefa avy eo a mahatonga le matetika mifraza de hoe indigestion indigestion sady mivalana ianao a mandoa ianao a no misy paludisme misy température be a dia maty rehefa avy eo ka raha ohatra ka miantso le fanjakana isan'andro amin'ny télévision indrindra fa nitafika ny marambila ny gendarme tafaranteo zao général Gelé zay seg hoe ampio zahay satria ty hiasy zay hiady amin'ny mpanao ratsy rehetrarehetra ka ampionareo vahoaka zay fa tsy vitanay rehetra zavatra ty asy ty ka raha mamaly ary le vahoaka ity ary zay tompoko manampy anareo am'izao fotoana zao fa hoe misy zavatra tsy mety zao salamsalamo zao a de izay zany valy soa menany le vahoaka le hoe gadrainay nareo satria misy tompona usine tompona société manambola be a de tsy fantatra mieritreritra zany reo fa hoe misy vola mandeha any ambadibadika any a ka noho zany a tsy manino zany na migadra na potika retolo reto a eny na de mbola mandeha ary reo entana lany daty reo a aleo fahatyan'ny malagasy tsy santony zany fa ny vola raisinay ray izy zay raisika ray ary ty referenfenerivo ty resaka feneriva ke zay mihitsy miaro an'le ary tena mifamaly tamin'ny gendarme tam'zay miantsoko mihitsy lehibe ny gendarme Andriamato Andry le commandant na gendarmerie nationale de tsy faly mihitsy izy tam'zay fotoana satria tsy mety kosa zany ozy izy tam'le mpiara-masampy hoe atsonareo aloha le olona voalohany indrindra convocation tsy misy motif tsisy anton'le zavatra faharoa zay a tsy misy fotoana hoe ahafahan'le olona miaro tena zavatra eo de zay zany interview ny antsonazy de niteneny reo olo reo a satria tao alohan'io zany a de efa miresaka am'le olona tompo le vola hoe hividy le toerany zareo a dia lehibe ny gendarme mihitsy zany mandeha makany le CB zany CB le Fenerivo amin'ny andro alina zany de amin'indraindray raha misy alohan'ny samboranazy zareo tamin'ny maraina de hoe manina angatsy voasambotra foana reo olo hatram'izao manina mbola zanonareo fotsiny de ny ampitson'iny a de gendarme enina mitondra basy ny tonga naka an'ireo olo reo a de tonga de mibloquena tany amin'ny tany amin'ny CB tany le olo reo zany tany amin'ny kazerina zay natonga anay tonga tany a dia teny zay satria jerevanay ny dossier de vakinay procès verbal teny zavatra ao de hoe fivadiana amin'ny fitokisana fitokisana misy mpiara mandova am'ireo olo reo zany zay efa nivarotra tsy naka vola tany am'le olona hividy de rehefa avy eo reo olo reo iforceny ndreto mpiara mandovy am'ireo rehefa ndreto tsy te hivarotra tsy nandray vola tsy nanao soni taratasy na inanina hoe amindreo le izy tsy nety le olona ka izay zany a satria le mampalela izy satria voatery teneniko ihany satria le raha matoa hoe hividy karana izy io vadina huissier za miala tsiny satria vady kokoa karana za tsy huissier fa avocat mitovitovy ihany zany le zavatra io fa tsy mitovy erisotra n'Andriamanitra ny tenako hatram'izao fa nivadiko na de karana tsy mbola nanana problema na tamin'izy na tamin'izy fa vao nahino an'io resaka io ara magistrat sasatsasany tao fitsarana tao de ka ive ty anarany tiky karana ty efa hainay fa malaza io zavatra io inona nefa ny zavatra amseo le olona reto tsy mety mivarotra no gadraina ka izay zavatra zay zany a de hitanay fa hoe tsy rariny kosa lazainay vadiko fitokisa le olona tsy nandray vola izy tsy nanao soni taratasy izy tsy na promesse de vente izy inona ny fivadiana am'zany fa de hoe le zavatra moa zany mialatsiny ihany koa miteny ty zavatra ty fa hoe hitan'ny olona fa tamin'ny andro hoe déferment niditra tao amin'ny bureau-ny mpitsara le chauffeur le madama hoe karana io a de nijanona ela be tao nyresaka tao a de zay vao natsondra tamin'ny roa tany hoany le olo reo a de izy nampidirina fonja zay ka zany rehetra mampalahelo satria nareo ministre am'izao ministre hery laza am'izao fotoana zao imbiky miady mafy am'zany zavatra zany isanandro zao miteny izy fa hoe tsy ikeko mihitsy raha misy zavatra salam zao a amiko dia ikezaky zay ifanampy aminy satria na ny magistrat sasany aza sahirana am'izao zavatra ao satria tsy rariny kosa zany ya tsy maintsy noresana moa zay resaka raha-pitsarana maro samihafa izay isan'ny saniny mpisolo vava maître Olala zay satria mivahiny eto amintsika izy am'izao fotoana zao ary ataoko angamba fa tao arinany reny fisehoany reny raharaha reny tamin'ny anao manjery a dia sambany indray aloha no niresana zany tamin'ny anao manjery eto amin'ny MBS ka de tena nilaitsika tokoa ny niresana zay na manalilira farala fa iresaka ihany koa isika ireo vaovao mafana toy ireny raha-pitsarana reny ihany a dia ny fitokonana
izay ataony personnel administratif et technique eny anivon'ny université Antananarivo amin'izao fotoana izao. Tsy ny université Antananarivo irery ihany fa ny université ny Fianarantsoa ihany koa dia manao an'izay fitokonan'izay rehefa andro maromaro izay. Izay fanadihadian'izay aloha no ndeha arahantsika sady isetona kely mialohan'ny rosoana ao anatin'ny resadresaka iray. Toy izao ny zavatra nitranga teny anivon'ny université Ankatso nanomboka tamin'ny sivora maraina teo. Ny rindrina tanteraka ny vavahady. Mazava ny soratra nipetraka teo anoloana, mitokona ny mpiasa ny pata na ny mpiasa sy ny mpandrarà eny anivon'ny université Antananarivo. Tsy azo nidirana ny faritry ny université, eny fa rampianatra aza. Ny tao anatiny ny lazana fa mitokona ny mpiasa sy ny mpandrarà. Orakoraka nadritra ity fotoana ity ny hoe avoay ara-dalàna ny karamanay ry fanjakana. Raha ny fantatra mantsy, dia mbola tsy nandray karama volana septambra izy ireo hatramin'izao, ankoatra ny tambi-karama. Dia tapitra tamin'ny zoma teo ny 27 ora namenay ny tompon'andraikitra rehetra mahakasika ny tsy fahazonay karama. Dia nanapa-kevitra izay fa manomboka androany dia misy ny grève générale ho an'ny mpandraràn'ny université Antananarivo. Ny karama takinay dia ny karama septambra satria tsika zao efa 4 oktobra, mbola tsy nandray karama oktobra septambra zay hatramin'izao. Manomboka androany izay dia hanakatso ny fandrarahana ety amin'ny université rehetra mihitsy na mikasika fampianarana io na mikasika ny asana birao. Zay zany ny hetsika ao ataonay. Nisan'ny mpiasa ety amin'ny université Antananarivo dia misy 470 satria zany ny vahaolana omeny zareo dia ohatrany hoe mihetsika izay dia fanampenam-bava kely ray volana dia janona indray iny. Fa ity zany tena tsy janona zay raha tsy vahaolana maharitra omen'ny fanjakana no azonay. Mpampianatra sy ny mpiasa sy ny mpianatra dia tokotelo mamasan'andro ireo mifampi-comprendre zany ireo raha ny olanay ity satria olana iraisany ity raha marary ny mpandrarà, marary ny mpampianatra, marary koa ny mpianatra. Zay zany no fandehany. Hatreto aloha zany dia tena tsy hanao service minimum izahay. Zay aloha zany dia mazava. Tsapa hoy ireto mpiasa sy mpandrarà ny université Antananarivo ireto fa ataon'ny fanjakana kilabao izy ireo. Ny zo fototra maha-olona mihitsy no voaitsakitsaka na dia efa nisy aza ny antso fanairany momba izao zava-misy izao. Ny université Antananarivo hatramintsika miresaka zao amin'ny volana oktobra zao mbola tsy nahazo subvention mahakasika ny karama. Fa ny université foana no nizakany fandoavana ny karamanay nandritra n'izay 7 volana izay. Dia ankehitriny zany efa tapitra tanteraka ny fonds propre ao amin'ny université Antananarivo tsy afaka mandoa karama intsony izy dia izay anisany hoe mahatonga an'ilay karamanay tara. Mba olombelona toa anareo daholo zay marary rehefa tsy mihinan-kanina, tsy mandeha mianatra, voaroka amin'ny trano finenana dia mba vao haingana ny olana amin'ny karamanay fa tena mijaly izahay. Tsara ho mariny fa voasoratra mazava ao anatin'ny lalam-pandrenan'ny Repoblika faha-efatra izay nosoratan'izao fitondran'izao tamin'ny taona 2024 eo amin'ny andininy 720 fa ny olom-pirenena tsirairay dia mananjo andray valika sasarana mifandanja amin'ny asa ataony izay ahafahany miantoka azy ny ankohonany fiainana araka ny famendrehana maha-olona. Izao zava-misy izao ihany koa no amaritana ny fampanantenana pokaty ataon'ny rajoelina amin'ny vahoaka malagasy fa anangana université isamparitra ny tenany kanefa neo aza tsy voakarakara. Anao ahoana no avy ny firenena raha ny fanabeazana sy ny mpisehatra aminy no iaran-javatra toy izao. Fa araka ny nanarahantsika azy teo tao anatin'iny fanadihadiana teo iny dia mitokona zany ireo personnel administratif et technique eo anivon'ny université Ankatso fa mitokona ihany koa izy ireo miaraka amin'ireo PAT avy any amin'ny université ny Fianarantsoa. Zay ny zava-misy amin'izao fotoan'izao mazava loatra fa misy fiatraikany amin'ny fiandohan'ny taom-pianarana eny amin'ny université indray zany zao tranga izay hitantsika izao. Fantatsika tsara fa tena mampikatso zavatra be dia be eo amin'ny fiainan'ny mpianatra rehetra eny anivon'ny anjerimanontolo ny fisinzany zavatra izany. Andriamatoa Willy Razafinjatovo misesisesy be reo fitakiana tatoato ny mpanao lalana ihany koa dia mitaky ny volany ny mpiasan'ny CTC dia mitaky ny volany ny mpampianatra mitaky mitokona dao le tseroa anisan'izany koa ohatra ny CNRO noso be satria voalaza fa tsy nandray karama ihany koa izy ireo araka ny vaovao navoaka ny gazety Omaly moa zany dia efa 10 volana izy ireo tsy nandray an'izany dia
hoy ny fanontaniany Florajoelina nandritra ny propaganda hoe mbola misy fanjakana ve fotriny ho averiko indray averiko apetraka mihitsy le fanontaniana ankehitriny hoe maître olala mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara eto raha zany fitakiana rehetrarehetra sy fitokonana zany no jerentsika raha manontany ianareo hoe misy fanjakana veto eo amitsika eto Madagasikara no reo zavatra misy rehetrarehetra sy miseho reo de ozy aho hoe fanjakana misy fanjakana mandeha ho azy le zavatra ohatrany hoe fanjakana mibolisatra zany le izy zany a tratra ny dérapage foana isaky ny mandeha satria tsy vaovao zany hoe vola mpampianatra sy ny mpianatra sy ny mpiasa-panjakana tsy voaloha zany fa matetika anaovana tipitopy fotsiny izy tapitapena vetivety votivozena tapitapoka eo a dia lazaina fa hoe mety zao tsy zay nefa ny zava-misy satria efa ely reo zavatra reo mety miseho foana de tsy voavaly mihitsy ndraindray tena tsy mivaly mihitsy zany fa raha tsy hoe ndray ngambany hoe mitaky le mpianatra ndraindray a zay a vo misy valy le izy na mpiasa-panjakana misy areny mpianatra maty mihitsy satria ahoana moa olona mitaky ny zoany zao a de fahafatesana no valiny taky ndraisantsika teo hoe manome tanana fanjakana ianao a dia figadranana ny valiny zany hoe naninona loatra ty fanjakana anankiray tya no manao toetra tahaka an'izao zany teny manko matetika ny mpanao politika de hoe le fanjakana tsy mahazaka le fahefana le fanjakana tsy mahay mitondra le fanjakana tsy mahafantatra an'izany hoe priorité izany zay zavatra hafa zay fa le tena hoe mpiasa-panjakana tsy mialohanao karama zany zany fe de izy zany tsy zany tsy azo ekena zany zavatra zany rehefa tsy manambola de miteny hoe tsy manambola zay fa aza lololovona fotsiny fiainan'olo satria araky ny voalazy teo fa hoe manambady amanjanaka reo miainy reo olo reo misy folo taona folo volana enimbolana roa volana telo volana zany rehetra tsy tenenina koa ara hoe le hoe vola mpiasa hoe mpanao lalana reny mampalero raha horesana dodolo zany rehetra zany manafotoana satria ohatrany hoe manenjika fa averina foana zavatra tenenina fa tsy rana sy rana akory ny tsy tiana fa le zavatra ataony tsy mety ka zay indrindra namana Andriamatoa ilira zafijatovy maître olala ny fanjakana de mirereny amin'ny hoe fahazona famatsim-bola sy fanampiana avy any ivelany kanefa de reny raha antsika mahita amin'ny anao manjery reny ny zavatra misy am'izao fotoana zao a mbola azo itokisana ve zany no mety hoe ahafahan'izao fanjakana izao a mandoa an'ireo trosabe izay anana ny mpiasa-panjakana ireo mpiasa misehatra tsy miankina maro samihafa amin'ireo raha ny mety ho fijerinao azy fantaniana apetraka de hoe mbola azo antoka ve ny amerenina reny vola trosaina be da be ireny de fantanina tonga de valiny fotsiny de hoe tsy azo antoka satria voalohany indrindra tsy hipetraka eo mandrakizay re olona reo tsy andoha an'le zavatra hoe fahorinana ampidiry ho an'le malagasy le trosa zany satria zany trosa zany nge tsy fafinaretany zany aretina sy mahalahelo zany a ka no zany io aretina sy alahelo a ampidiry no ao antsika am'izao fotoana zao a de refa avy eo izy mandeha lasa izy sy mivady aman-janany sy mitaranany hoe asa misy manko mivazahany sasany de lozany eto tsika de zanakinareo a zafinareo a ny zanako ny zafiko zafikeliko zafiafy nretraretra izany am'izao fotoana zao a no ilanta sy andohany zany trosa izany satria mbola mieritreritra ihany tsika hoe ahoana arinay zany aza hoe rovina no fan'ireo tanora reo sy taranakireo andohany zany satria nomboka melany koa le fanana firenena am'le anaovany zareo azy a de tsy misy zany antoka hoe afahana mandohany zany fa niny azy de misisika fisikany ahoana moa hidirany hoe itrosany ianao a anaovana teleférika itrosa ianao a anaovana building ho an'le fa le vahoaka le tena magnantra mitady any zavatra zany le hoe salamambe bahoaka hiditra am'zany building zany ve le olona tsy sanatry tsy hoe sanatry vava hoe tsy matoka aho tafiditra am'zany le olona satria ho lafo zany le teleférika moa zany a efa tonga de efa matahotra daholo hoe de tratrany le ina moa tapaka reny jiro hoe tratrany varatra eny ambony eny sy nretrretra de efa matahotra ny olona sady aiza moa ahitana hoe 20 000 francs 15 000 francs par jour mandeha indray mandeha fotsiny a
fa tsy miverimberina ka izay le tetry zay zany de ohatrany hoe tena marina ny mpanao tenin'ny mpanao hoe tsy fahaizana mihitsy le izy ka miresaka an'izay famatsim-boly zay ihany tsika maître olala de mampireharehan'ny filoha ankehitriny mihitsy mantsy ny hoe mahazo fanampiana raboly tsika ary iny fanampiana iny ozy izy a de hoentina manokana hijerevana sy amahana ny olana zareo any atsimo zay ianjadiny kere am'izao fotoan'izao tsy ny andrela fa faran'ny herinandro teo fatatsika tsara fa de efa nidina ny tety faritra tany atsimo sahady a ty filoham-pirenena ity ary toy ny mahazatra de mitoy an-trano mo ny fampanantenana fa isany nanamarika ny mpanara-baovao ny lahateny nataon'ny filoham-pirenena satria efa nilaza izy zany fa de efa miaingany ny sambo a izay mitondra vary a mitondra PPN na sambo roapolo no andrasana ozy izy aloha manao an'izany toy izay iandro vary tsy amokatra raha tsy afaka roa taona nanaitra n'izay ny mpanara-baovao iny a ny hevitrao mahakasika ny dian'ny filohatany atsimo maître olala raha ny dian'ny filohatany atsimo a de tsy mahagaga anazy satria ny azy seho kely izy a de misy olona be deabe a de miteny izy hoe zany e zao hoe zao de finaritra izy a zay le izy fa fantaina petrako sy malasalasa ny saiko de ny hoe ho marina ve ho tanteraka ve zavatra resahany a hoe ampidiriko aty aminareo reto voly reto satria efa ela izy ike ny teny any foany raisika fotsiny hoe namboatra hoe le RN13 efa fanefany zao aiza koa zay eo ny ary izy ny RN13 ary tsy mba hoe Fort Dauphin iosy fa hoe Fort Dauphin ambovome zay mbola zay fa hoe any tsy hainy mihitsy le izy ka raha ohatra nampanantena fotsiny am'izao le izy hoe hanao ny zavatra ka hoe ao mivola hoe ao fa misy sambo hoe sana am'izao hoe za koa tsy afaka iandry hoe fambolem-bary ho anareo hoe anampy anareo amboly vary sa fa anao fambole tsy zay natongavaka eto fa hanome anareo hoe tip-top zany hoe pansement kely fotsiny tonga de meko an'izao anareo izay zavatra hoe atserovako kely zavatra anankiray tamin'ny 1981 tao Morombe avena Morombe indrindra tamin'iny mosy tribunal tany a jerevako eo samangako hoe misola be da be vorivory de ino ty ary teo de nijanona koa ka misy vazaha zany io coopérant manazava sy mampianatra olo hoe zao de mampianatra izy hoe zao fomba fambolena vary zao fambolena mangahazo sanasana am'izao de tesitra le olana de daholo le olana fa hoe dry inareo vazaha ndray va mpianatra anay hoe fambolem-bary sy ny mangahazo ndraza ndray fa nanao an'izany hainay zany fa raha endrina hoe ampianaro hoe ahoana fambolena mofo isy ny olona ka marina mihitsy ohatra ny atao président zao fa hoe aloana zany manome anina kely iny le anina kely zay a to zay hoe de anampin'le olona hoe tikatra ny vola entinareo miasa mambolenareo a ohatra ny telin'ny mpanjaka tao hoe raha ohatra ka te anampiny olona reo a aza mena trondro izy fa ameo a aranjono a na ameo fangady izy fa tsy mena hoe ameo vary vetivety fotsiny izy ka noho zany diso tetika ary mbola miverina am'le hoe tsy fahaizana mitondra sy tsy fahaizana mijeran'le hoe inona ny priorité na ny filoham-pirenena aza izany raha iny lahateny nataony tany atsimo iny de miaiky ankolaka natao hoe mahitsy mihitsy fa lafo ny vidin'ireo kojakoja entana ilaina andavanandro na ny PPN nefa dia mbola fitrosambola anamboarana téléphérique fandraisanao teo ihany moa iny maître Willy Razafinjatovo a de mbola fitrosambola anamboarana téléphérique ihany no vaovao nentiny ho an'ny vahoaka malagasy a taorian'ny diany zay nataony farany teo tany ivelany misy lojika ary ve zany ity fitondrana ity maître olala tena tsy lozika mihitsy ahoana maha lozika an'izany enao mafantatra manaiky fa hoe tsy malehany mihitsy zao fiainan'ny olona zao fa ambony be ny vidim-piainana kanefany enao mbola mampisitrika ihany le olo hoe hiditra mitrosa hoe vidanana zany zavatra zany a sy anamboaranao téléphérique dikan'izay zany mbola averika ihany tena tao hoe tsy fahaizana mandanja landra sy mifidy hoe inona no priorité am'ty tany sy firena etiko tia fa zara fa tonga fotsiny nao a de te sehoseho fotsiny asa ohatrany tena aveny tsy mole hoe boaboa fatany geste n'importe comment zany ka noho zany a zany boaboa zany tsy mahavelona zany fa ny zavatra mahavelona de hoe ahoana ny hoe no atao a ampandroso ny fiainan'le olona teo manko misy nantany anany ny mpanao gazety amin'ny herinandro teo de ny hoe inona ho izy metimety koa hoe le rano ve sa le vary ve sa le toerana sanasana zao de izy ny rano aloha voalohany indrindra tena tedavonay avy any atsimo satria io rano io a ivelomany sy amboleny sy iainany mandrakizay rehefa tena voreo le rano a tsy mila angataka aminareo intsony ny olona avy any atsimo a satria mbola averika koa fa ny olona avy any atsimo ce sont des gens fiers mihitsy ny olona avy any atsimo
fa tsy le hoe zatra mpangataka fa io zany hoe sanativa hoe hianatra mpitondra ve satria spécialité mpitondra atsika nge mpitondra fanjakana zany le spécialité le mangataka nous sommes des champions de mendicité fa ny vahoaka avy any a tsy miombokevitra aminareo am'zany hoe andehandao hangataka isan'andro am'zany mamenatra zany rehefa miresaka filoham-pirenena andro rajoelona moa tsika maître olala dia nizahatra mby ao an-tsaina na tiana asiana dia resaka velirano hoe nisy velirano 3 tamin'izany fotoana izany nataony ary tena mba nanaitra le filesana hoe ho asiana puce ny omby zava-misy amin'izao a hitantsika tsara fa lasa tsy puce indray le izy fa lasa kavin'omby elektrônika e raha malala moa fa ny kavin'omby efa nisy foana hatramin'izay a iny zany no amantaranao ny omby iny fa navadika fotsiny izy lasa hoe kavin'omby elektrônika zay ho ampiasaina amin'izao fotoana izao tsy te hiresaka lavabe amy hoe kavin'omby zany inge tapahany ralany sofin'ny omby dia vita be dia be ny zavatra azo resahana fa hoe ny zavatra mampanahirana dia mivadibadika foana le zavatra mpanantenaina hafa le zavatra atao hafa ataon'ny olona vazivazy ratsy eo amin'ny Facebook matetika moa ity zavatra ity hoe tiany nafarana dia tiany tonga be dia be ny sary anehoan'ny olona an'izay fa ozy a maître Willy Razafinjatovo hoe ahoana ny fahitanao an'ity mpitondra fanjakana filoham-pirenena izay mivadibadika amin'ny teny omena ity ka mampanantena zavatra hafa fa rehefa tena manatanteraka avadiny kely tramway lasa mivadika train-tsotra sy ny sisa za zany a raha ohatra hoe tenenina hoe puce a sy kavina za mbola verika za lehibe sy teraka tany atsimo avocat tany atsimo apetraka va 20 taona mahery tany vol de bœuf tena spécialité nataoko foana tao hatramin'izay rehefa mandeha ny vol de bœuf ary fitsarana tanainy fa hoe manao akory volona ombinao manao akory sofinao ombinao dikan'izay hoe misy dessin io azo tapahana le sofin'omby ka noho zany dia rehefa hoe tsy hitady zavatra tahaka an'izany zany am'izao fotoana izao dia ny hoe nampanantena zany filoham-pirenena fa hoe anao an'ilay puce kanefa le puce nanjary kavina de izay le velirano le velirano za mialatsiny aminareo mpijery sy niana sy vady hoe tsy velirano tso fa vely vely zavatra ty ty zavatra ty ka noho zany a kare tompo ty fivelezana ty zavatra ty derrière ty a fa ohatrany hoe mandrebireby fotsiny le izy fa manjary ohatra hoe sanatry vava ivoaka zavatra hafa hoe derrière fa velivelezana ohatran'izay labe ka noho zany a ataovy zay asosa atateraka ny fampanantenana nataonareo ho an'ny vahoaka fa aza velivelesina zay azonao velivelesina fa tsy tsony zany miteny mosika zany hoe mivadibadika amin'ny fampanantenana nataony ny filoham-pirenena dia tsy ho azontsika lalovana fotsiny maître Willy Razafinjatovo a ny mbola namerenan'ny filoha-rajoelona ny nataon'ireo filondimbiasany teo aloha dia ny fitakiana ireo nosy malagasy na ireo nosy manodidina fantatra amin'ny teny frantsay hoe îles éparses teo anatrehan'ny firenena mikambana kanefa ny filoha ankehitriny dia nampanantena fa dia hoe ho tafaverina amin'ny Madagasikara mialohan'ny fanamariana ny enimpolo taona ny iverenan'ny fahaleovantena ireo nosy manodidina ireo a zany hoe raha ny tokony ho izy zany dia mialohan'ny fahenina amin'ny 20 jona 24 no tokony efa tafaverina tamin'ny Madagasikara ireo nosy manodidina volana septambra 24 izy no niteny teo anoloany ny firenena mikambana mbola fitakiana ihany a no nataon'ny filoham-pirenena teo anatrehan'ny tribune des Nations Unies ka ny fantaniko aminao maître olala dia hoe ahoana no andikanao an'izay zavatra misy zay hoe azo itokisana ve ty fitondrana ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao a satria ny zavatra teneniny rehetra amin'ny akapobeany aloha raha ny zavatra hita dia saika tsy hitateraka avokoa na ny fampanantenana io a na ny vonresaka velirano tsika to zay le izy le fampanantenana tsy zavatra tenenina raha olona mendrika so tokony hoe mendrika zany fitokisana zany ho ajaina dia manatanteraka an'izay satria tsotra ihany teny le malagasy le hoe alao mifanena amin'ny omby masika to zay mifanena amin'ny olona mpandainga tsy izany fa izao raha iresaka tsika hoe manokana fotsiny hoe îles éparses zany hoe reo nosy ireo hatramin'izao ange satria mitany amin'ny propagande ny président nefa nitany hoe tsy maintsy veriny io atamy 26 juin 2020 tsy farafatarany hatramin'izao tsy misy natay ary tsy misy raha tsika mijery zavatra zao ary voamaiky ary aza am'izao fotoana izao matahotra fa tsy ho azo mihitsy na de nisy ara résolution tamin'ny 1979 sy ny karazany satria raha fa nisy résolution anjara le fanjakana zany hoe mangataka hoe ateterao ty zavatra ty fa tsy de lasa ndray anao angataka ilelaka anao rehetrera amin'izany satria zatra manao mandianka de nahatrany amin'ny zavatra hoe fa zonao lalàna fampetraka zao lasa ihany manao mandian
inona ndikan'izay inona mahatonga an'izay zavatra zay mahatonga an'izay de satria sarotra beta kosa tsika placen'ny président za aloha de tsy manome tsiny azy satria le président nge sady gasy izy mivazaha frantsay sady teo gasy izy aty amy gasy atya misy hoe zao rehefa tonga ria vazaha ndray izy tsy hitazy tao fa izy vazaha de tsy tanterany mihitsy zany io zavatra io ambonin'izay zao vao maky aloza fa ny ministre des affaires étrangères sady vazaha gasy ihany koa tsy misy fanantenana mihitsy zany satria samy vazaha izy rehetrarehetra reo ahoana nangalany anio aneva zany nefa izy ny hoe akany zavatra io any gasy zany nefa tedamigasy fa tokony gasy mahatsiaro tena hoe tena malagasy noho izy zay ny mahatonga ny hoe raha mbola misy président république ilatsaka na tompona andraikitra ambony eto amy tany sy ny firenena de alao malagasy reny malagasy ray tsy manana nationalité avy satria very le firenena satria atakalony zareo le firenena fiaviana any avelany any le izy satria raha misy zavatra tsy metimety eto lasa izy mandositra makany hoe any amy tanyrazako anankiray marina ny azy raha mialy eto izy zao lasa l'île j'ai passé ato tanyrazanay ozy izy so ihany fa tsy naveliko tsy nameko an'ireo gasy reo le zavatra ka noho zany mazava ho azy fa tsy ho azo raha mbola reo fanjakanareo ihany no andrasana hoe hitaky azy mifampitoy am'izay ihany hoe anisan'ny dradradradray ny mpitondra ankehitriny ny hoe fanovana eo zao tsika miresaka hoe nosy manodidina de mampana hoe tsy ho azo tsony raha le resaka nyteneninao teo maître olala de ozy aho hoe ny tena marina zany tsy fanovana no tena hita fa ny kely ananana azy mbola alaina aminao raha iresaka tsika ohatra ny compagnie pitanterana air Madagasikara tsisy afa-tsy toinao terakely anankitelo no mba hananatsika kanefa de ireo indray zany zao de amidy ary araky ny zavatra hita mo tany amy tambazotra serasera maraina io gaga nahita an'le izy hoe to arotsaka amina compte-na ministre anankiray ny vidin'ireto toinao terareto de mampantany tena hoe tena makany amy fanovana tokoa ve zany maître olala raha zao fitantanana amy zava-misy rehetra eto amy firenena zao za zany mahita hoe raha ohatra ka le zavatra hitanareo tany amin'ny Facebook izy nareo zavatra teneninao am'izao fotoana zao marina de misy tokoa fa fiovana satria mbola tsisy nanao an'izany mihitsy hoe amidy tia de ataova amy compte-ny ranony fa any tokony amy caisse de l'état no anaovana an'le izy any amy banque centrale raha tsy maintsy amidy raha tsy maintsy amidy any fa tsy voatery amidy akory efa tsy manana enenao ohatra hoe tany alika ka niavo any tovomany zay le izy fa amiko raha ohatra anova ianao mba ho voay any amy tsaratsara koa fa tsy aza manova any amy ratsiratsy kokoa satria tanindrazana izy ty hoe zay manko miteny foana tsika tanindrazantsika hoe ambonany io nefa ny masotra mitretry hoe enareo tsy tena tanindrazanareo izy fa tanindrazanareo ary la frantsaka mba nahirana kely izy fa de zay malagasy foana lasa hoe dala aminatry hoe tanindrazana fa tsy raha rahanareo zany zavatra fa hoe ny anay misosy ty taninareo ty eto misy sosina de hoaninay fa efa voky zay de lasa mandeha ny teny isika teo ny teny moa namana lilira faralahy teo ny resaka hoe vely rano no ataon'ny fitondrana ankehitriny filamatra efa ho telo taona zao no nitondran'ny filoham-pirenena ankehitriny Andry Rajoelina mbola tsy teraka foana ny PEM na ny plan émergence Madagasikara na ny drafitra zany tokony hitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny raha anao fampitahana zao sika ny an'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana de namolavola izy ny MAP na ny Madagasikara Action Plan izay ahitana ny asa, ny tetikasa, ny politika ankapobeny, eritreretina hitondrana ny firenena voarakitra avokoa ao anatiny zany mapa izany. Ny fitondrana ankehitriny kosa efa hifarana ihany ity ny fotoam-piasany mbola tsy hita ihany ity ny drafitra zay tena hoe inona marina ny tena hitantanana ny firenena ka zary lasa ohatrany hoe pilotage avio izy mpanao politika manao fanamariana raha miresaka momba an'izay fitantanana ny firenena zay. Fanontaniana Andriamatoa Ilira Zafinjatovo hoe misy famatorana ve le fitondram-panjakana misy ary mbola azo ny vahoaka antenaina amahan'ireo olana maro samihafa ve raha izao fitondram-panjakana izao satria na ny drafitra hitantanana ny firenena aza tsy atao fotsiny hoe manjavozavo fa tena tsy misy fantatra mazava le izy ao verimberina foana le fanontaniana hoe matotra sa tsy matotra ny zava-misy koa izy nefany tsy sanomezantsiny fa hoe tena verimberina le fiainan'le malagasy mihitsy hoe tsy fahamatorana tsy mipetraka ohatrany hoe olona ary amin'ny rahona ary le olona velona fa tsy manitsa tany mihitsy tsy hitany zavatra miseho eto ty tany sy firenena ty fa any anaty rahona any izy velona ohatrany olona mandrevirevo fotsiny zany hitondra tany fanjakana avy io de andrevy
ny zava-misy no iainana zavatra eto amby latabatra anaty vilia no hoanina fa tsy hoe zavatra eritreretina ka raha ohatra ka fa ananao eritreritra fotsiny vahoaka fa ananao revorevy fotsiny le hoe fa ananao nofonofo fotsiny le olona mialahy zay le fandehan'le zavatra mialahy fa tsy mety satria enjeha ny razana sy ny zanahary ianareo sy ny taranakinareo na tianareo na tsy tianareo amin'ny fampahoriana vahoaka tahaka an'izany satria matoa nareo fidina napetraka eo a de misy fitiavana zany kanefa le fitiavana valinareo zavatra fahatany fampanantenana sy vely zavatra zay kotareo hoe zavatra ty aminany aty velivelesinareo do zay rehetrarehetra eo fa tsy any mihitsy le izy fa ohatrany hoe tsisy fanantenana intsony aminay a raha zavatra eo satria mbola veliko any tsy le olona ny sy tianay fa le zavatra ataony izao hoe le mpanoana na itenina na itenina na vadikovidy na diko vato a nakapoka amy tany arany lohany a tsy afaka iaro an'izao zavatra zao izy satria sarotra miaro zavatra tsy mety sy tsaran'izao zavatra tsy ampahitanana angely izy fa tsy zavatra foroniny ka izay no mahatonga anay teny matetika fa hoe aza mifanome tsiny ry mpitondra fanjakana omenareo tsiny mpanotra fa mpanotra ke manao ny asany ny zavatra misy tsy mety ataonareo no adidiny miteny azy hoe tsy mety zao tsy mety zao tsy mety zao ka noho izany a ny adidinareo ndray manao hoe mety ny ataonay a ka ataoko salamzao ty zavatra ty mba ho mety de tsy misy miteny tsony ny mpanotra fa tapina ny vavany rehefa mandeha tsara sy amy tokony ny zavatra ataonareo fa mora foana nge zany fa tsy sarotry ataovy amin'ny rary setsy amy famarinana ny zavatra haza mandrefy ka eo mantsy ny olana mety raha olala hoe raha tiana angina zany ny vavan'ny mpanohatra de manao ny ataony tsara mpitondra fanjakana fa ny zava-misy a de misesisesy nisy fotoana moa zay tanaty fandarana tena skandale fotsiny resahana tena raha satrinay hoe mba tsy mahita olona zay na fa de misy resahana foana de eto ary zao resaka vaovao mafanitsika many satria ato anatin'ny fandarana Sahia Lasa zao tsy azotsika hoditsita ty disadisa misy eo amin'ny ministera ny serasera sy ny olavitry ny mpanao gazety na ny ordre des journalistes ity de eo zany tena malasa saina hoe le fitsabahan'ilay ministra Lalatina moa zany tena resahany eto a hoe tena mijabaka amin'ny alalan'ny ministera ny serasera ao anatin'ity raharaha ho lavitra ty ny fikambanan'ny mpanao gazety a de maro ihany koa no mitaky ny fanemorana ny fifidianana hoe mitaky ny sy ny fifampandiniana toy ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety ohatra eo ihany koa ny fikambanan'ireo mpanao gazety mpitrandraka vaovao samihafa na le mpanao fait divers zany a de mangataka ny ametrahana ny komity zay ikarakara nyity fifidianana melohany irsona am'izany fifidianana zany araka ny voalazanao teo de misy le cellule de crise izay natsangany mpanao gazety de mitaky izy ireo ny anafoanana an'izao fifidianana zay qualifien'zareo hoe atao amboletra izao zay zany ny zava-misy ambadika politika ty raha ty raha ny filazan'ny mpanao gazety sasany ndray satria nahoana misy enjeu politika be ao ambadika le izy satria tadiofa ao anatin'ity no anendrena n'ilay hosolotena ny mpanao gazety eo anivon'ny seny izay karakara ny fifidianana rampitso a zay zany ny zavatra tsara ho apetraka ka hoanao manokana mampisolo vavanao ohatra andao ataotsika fampitahana le izy hoe ianao zao a mpisolo vava mazava loatra fa ao anatin'ny ho lavitry ny mpisolo vava ianao zany ekenao ve raha ny ministra zay ndresantsika teo ministra ny fitsarana na ny eo anivon'ny ministera ny fitsarana no hijabaka ao anatin'ny raha anatiny a eo anivon'izany ho lavitry ny mpisolo vava izany a tahaka ty disatisa tatsika misy eo amin'ny ministera ny serasera sy ny ho lavitry ny mpanao gazety ity marina fa nytanisanao teo dodolo zany le zavatra tsy mety teo zany a tsy verenako zay zavatra zay fa tiako tenenina fotsiny de zao tsy adala akory ministry ny fitsarana zay ny mahay lalàna ny anatra lalàna ka iditra amin'ny hoe raharahany ordre des avocats sy hitsabatsabaka any amin'ny élection sy fanendrena olona hosolotena ny any amin'ny senisy ny karazany fa ny magagana aminy anareo ty fotsiny de zay de ny hoe mbola taiza nisy ordre na pharmacie oa na médecin na avocat ka hoe idirany ministère mibaiko hoe zao natao zao natao non tsisy zany diso zany na manome ny carte professionnelle na maretre carte professionnelle na mandray ny avocat dia ny ordre dodolo manao zay de tokony tahaka an'izay koa zany ny ordre des journalistes fa tsy ny ministre akory a no manao zay fa betsaka ny asa atao amin'ny ministre ary za mbola aveliko any fa tsy adala akory le ministre ny fitsarana nao zay zany hoe angambany hoe
mieritreritra kambany hoe ny ministre ny ao aminareo zany ao amin'ny serasera mieritreritra izy hoe ministre ny fitsarana zany koa ary adalàna any satria izy mahay lalàna de manara-dalàna izy fa zahay aty am'sery tsy mahay lalàna zay tsy raharahanay za fa riatanay am'zao zay zay mampetipety zay nga de hoe d'accord fa raha ohatra hoe fahamarinana sy fahitsiana rary sy nitsy sy ny lalàna tsy tokony sidira ny ministre ny serasera mihitsy ny ordre des journalistes. Ya mazava tsara angambany zay valiteny ny maître olala zay a ny zavatra tiako teneniny fotsiny angambana manalilira farala de hoe mety vo manomboka io ny disadisa fa mety hitoy any amin'ny resaka fanendrena ny solotenan'ireo société civile na ny fiarahamonim-pirenena ihany ko ty disadisa ity satria marina be ny fanamarianao teo hoe izy ty de fijerena lavitra any amin'le resaka fikarakana fifidianana amin'ny 7 raha ny fijeritsika ivelany azy a satria hita tokoa ary zavatra mahavarina hoe any amin'ny lavitry ny mpanao gazety ve no isinna tranga toy izany ary mety ho ahina hoy ao satria hevitro ty hoe mety ho tonga hatrany amin'ireo fanendrenan'ireo solotenan'ireo rafitra hafa izay ao anatin'ny seny koa ty disadisa ty fa tsy hijanona hatreo amin'ny ordre des journalistes raha izao no mitoy raha misy hatrany zao fitsabahana izao fa miresaka ministre ny serasera ihany sika andrimatoa ilira zafinjatovo maro no mitaky hoe ny fanesorana ny ministre eo amin'ny toerany fantaniko hoe ianao velo isa miombokevitra am'izay ary fantaniko faharoa de hoe inona ny mety ho atahoran'ny filoham-pirenena andrindrina rajoelona ka mahatonga azy tsy manala ny ministre io fa mbola mitazona azy hatrany eo amin'ny toerany eny fa ifandresahana manalilira raha faralato ihany moa le hoe nisy ireo scandale maro be ary de vosaringotra ao anatin'izany any keo ity ministre ny serasera ity raha ohatra koa manontanianareo ny hevitra hoe ianao ve manaiky pour sa contre le hoe fanesorana ministre ny serasera de zay hoe zay zavatra zay aloha de oka hijanona hoe raharanareo samy ao anatiny mpanao gazety kanefa kosa tsy afaka hipetraposina an'izao zay mamalagasy anay satria io serasera io no iainanay sanandro mpafantatra ny zava-misy de ato am'tany sy firenena ka noho izany raha ohatra ka tsy mandeha amin'ny tokony izy le izy na lo mitondra an'le izy tsy tokony na tsy mahazaka an'le zavatra tokony ataony de mana eritreritra ihany kosa adidy zay malagasy ny olona rehetrretra hoe tsy mety zany fatao amin'ny tokony izy le zavatra zay mahasoa zay mahatonga zay mantery hoe zay mahasoa ataon'Andriamanitra ka zay zavatra zay indrindra no mahatonga le hoe alao ary fahitanareo de zao tokony fandehan'le izy na zao tokony fandehan'le izy fa tsy jerevana hoe olona zany hoe satria rana le satria rana fa le zavatra tsy mety ataon'le olona mihitsy hoe averimbery foana zavatra izay no tokony ahitsy sy amboarina zay zany angambany hoe mieritreritra hoe de fantainaka tsy voaliko le hoe ina ny antony tsy asa iny le mpitondra na ny filoha manala an'ilay olona de za mieritreritra fotsiny hoe tsotra le izy satria filoha milaza hoe za tompona andraikitra za manam-pahefana salamosana matetika matoa tsany le izy misy antony ao asa mety misy hoe fahafantaran'le olona hoe tiany hoe sorona hoe zavatra tsy mety nataon'le filoanga de sao de lazainy ty olona ty raha isoro koa izy tonga hoe mpahafantarana rehetrrehetra zavatra zay na moray afera ary zareo tsy fantatra zany zavatra zany fa raha ohatra kosa filoha tompona andraikitra manana ny maizy azy de tsy hitako mihitsy zay hoe ny antony atahorany an'izany fa mety misy zavatra hoe iombonany ao matoa tsy masaha izy ho toizantsika eny moa ny firesanany zay vaovao mafana mahakasika ny disadisa eo amin'ny ministera sy ny ministre ny serasera zay mikasika ny ministre ny serasera indrindra dia nanao fanadiadiana ny teo anivony ny France 24 no velabelariny ireo tao anatin'izany fanadiadiana izany fa de manakarama olona anao anireny compte fake ireny izay fantatritsika amin'ny teny malagasy moa avadika hoe compte fako ireny ny fitondram-panjakana efa orotaona izao na manalira farala ka voalaza ny olona izay nadiadiana izy ireo teo anivon'ny France 24 ary ny jorovavolombelona tao anatin'izay fa de hoe ny ministre ny serasera no ao ambadika izany tranga izany nanday izany fanakaramana olona izany moa ny ministre atao anatin'ilay fanadiadiana izay navoaka ny France 24 saingy nilaza kosa izy fa misy amin'ireo mpanohana ny fitondrana no manao izany maimaim-pona tsy sandaina vola zay zany ny fanazavany atao anatin'ny interview zay nalefan'ny France 24 atao anatin'ny fanadiadiana iny misy koa ireo tsy anasa
izay voalaza ny fanadiadiana trano fa hoe mikarama manao izany famoronana compte fake izany a ny laza koa moa ny fikambanan'ireo tsy anasa ireo fa de hoe diso fanantenana izy ireo a amin'ny filoham-pirenena ankehitriny a de zay zany no antony sady diso fanantenana moa zareo moa zany tsy mananasa ihany koa de isan'ny hoe le tsy fanananasa zany no atonga andry zareo a nanaiky a nanao an'izay hoe famoronana compte fake compte fako itondrana na ataontsika hoe tsy hoe fanamariana fa hoe safosafona ny mpitondra sy hidarodaroana ny mpanohitra zay angambany le izy zany raha fitinina ilay fanadiadiny France 24 namana lila farala tsara ihany resantsika niny fanadiadiny satria vaovao mafana koa izy iny vao navoakan'ny France 24 vao tsy ako izay ray andro dia mahakasika ny raharam-pirenena eto amintsika moa satria de mampiteraka resabe tokoa io resaka compte fake io a be de be no efa menimenina misy moa hatramin'ny fitoriana sy ny sisa de zay moa zany ny vaovao navoaka ny France 24 tsy dirantsika lalina fa de hoe ampahafantaritsika fotsiny ny mpanaraka ny fandarantsika Sahia Lasa Izao ho amin'ity androany ity. Ya tonga aty amin'ny tapany farany amin'ny fandarantsika amin'izao fotoana izao de tsy hainy tsy hiresaka mahakasika ny commune na ny raharaha eto anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra fa tetodika manao manokana maître olala efa diso fantatritsika loatra de manarara ohatra hoe tena te hisaotranao mitafotafo mba misolo tena ny ry namako anankiray ry fantatsika ireny raharaha mpitsarana zay tsy maintsy natrehany namana Clémence arariny irina ireny ary ianao de tena nanolo tanana nanolo tena maimaim-pona zay tena hoe andro ny ankinana tokoa ary azo ny faharana kitro tamin'ireny fotoana ireny izay tena isorana be de be misy moa zany lay antso-tsay izay ataon'ny be ny tanàna nainandre tsy toaina manokana tamin'ny namana Clémence arariny irina mpahafantarina mpijery ny Sahia Lasa Izao ihany fa amin'ny 9 Oktobra zany hoe afaka roa andro afaka pitso zany amin'ny zoma ho avy zao no iakatra ny appel amin'ny raharaha io zany nambarany be ny tanàna moa tamin'izay fotoan'izay raha manao tsy hakely sika hoe fanalambaraka azy tao anatina fandarana anankiray tamina fahita lavitra no antony toriana zava-misy ankehitriny nefa maître olala de izao tsy Clémence arariny irina reritsony fa voasaringotra daholo hatraminay lasa misy sivy mianadaza akoatra ny namana Clémence arariny irina izay efa toriny be ny tanàna ihany koa angatahana moa zany toriny be ny tanàna tena anivon'ny préfet ary ny préfet no mangataka ny fanesorana anay tsy ompanolo-tsaina folo mianadahy miaraka amin'ny Clémence arariny irina izahay rô zany zany ndray zavatra miatra aminay ankehitriny mandinika izay de hoe tao anatin'ny 80 taona tokoa tena mbola tsy nisy oatra zany zay le izy raha tena dinihana ahoana ny fahitanao an'izany zava-misy zany maître olala na Willy Razafinjatovo. Marina tokoa fa nandeha matetika imbetsaka io zavatra io indroa intelo ohatra indimy fa niainy fa mipitony azy zany tsy nataty tsony satria manaraka zavatra ohatra amin'ny praity firenena praitandrazana amin'io manaraka vaovao zany tsy mataty aneo fa iaro any le madama kely io le Clémence fa tsy rarany zao zavatra zao satria aminay zany amin'ny lalàna de hoe rehefa lasa hoe harcèlement le ataon'le maire sady mihevitra ny tena izy fa anazy io commune io anazy fananany anadandreniny angamba fevera anazy angamba anay io satria zay mpanakarena de anay ty zavatra ty samy hafa zany mpanakarena d'accord zay sotran'Andriamanitra tsy misy mialona zany fa sotran'Andriamanitra nanomezany an'izay fa reto olo reto sanaty vava tsy andevonao kory mpiasa ny commune ndreo ka hoe ataonao an'izay ohatran'izay foana zay manko nataoko tamin'ny fitsarana farany teo hoe ty mera ty rehefa resahana de tonga de miakatra afo tonga de mitezitra be de navoakako le briquet de piako ohatran'izao de ndrehatra afo de ohatra le briquet iesy ataon'ny petit Francis Turbo publicité le hoe voapihana de voakafo ohatran'izay zany io mera io vao misy zavatra de tonga de voakafo zany hoe tsy azo atao mihitsy zany miresaka any fa de tena olona mavaivay mihitsy zany tsy vita an'izany fa izao amin'ny teny vazaha izy de hoe amin'ny teny vazaha de hoe lâche il est lâche le maire de Antananarivo satria zao tia ny mitory an'ireo olona rehetrarehetra mpiara-miasa amindreo sy zay olona tsy titiny sy manosoroy azy fa rehefa tonga ny andro hitsarana alizy miafina ny adala tsy hitany nalehany tena zany tena hoe c'est de la lâcheté raha ohatra lehilahy ianao tena hoe matoka zavatra ataonao ianao tokony ho avy eo ianao anatrika eo ianao
te vidiny lohany ako matahotra masony zay nataoko hoe amin'ny 8 oktobra raha afaka apitsy zoma zany tam'le audience faran'zay doza hoe teneno a Andriamatoa mera raha lehilahy marina izy asa votonga amin'ny andro ahitatsika azy fa nantrika am'izay hoe de samby laza marina izy laza marinany fa izay koa laza marina avy aty aminay satria na fahitana ny dossier na zavatra misy tsy mitombona fa le tsy fitiavana olona fotsiny satria io olona io zany a izay nataoko hoe koa zany raha matoa Clémence zay isorananay an'Andriamanitra isoranay koa vahoaka an-tany misidy an'io olona io satria tena io tena ve hitanay fa mahavita miaro anay vahoaka an-Tananarivo satria rehefa misy zavatra tsy mety atao momba anay sy ny karakara ty tanàna ty de mitsangana izy hoe tsy manaiky an'zany zao izay zavatra zay zany tsy tian'le mera zay zavatra zay zany hoe fampisehoana hoe didiko felehibe zay zavatra zay fampisehoana hoe anay io andray aman-dreniko any babako amin'ny communauté ka ataoko zay naovana azy azafady io sotra n'Andriamanitra mbola verina na mbola aminatsika rovina fidinay foana io na anao iny anao iny anao monsieur le maire fa ianao no sira fa tsy ho lany tsony anao satria na miteny gasy ary tsy tsaina mera za hoe tsy afantatry tsy mahiteny gasy sy ny karaha tsy fa koa ny fomba gasy ka tsy misy fidy anao tsony fa aza manantena fa manantena tsy misy ny sarotra fa mamono mora foana mamozy raha voatay fa any ambony vato ny vahiny nangery tsy ho azonao amin'io tsony zay vahoaka malagasy eto Antananarivo ka noho zany aza manantena mbola ho lany anao fa ataovy zay tianao atao am'zao fotoana zao fa zay koa nefany anatrika sy anaraka ny zavatra ataonao fa raha veriko ihany fa hoe miavia amy zoma la masaky viarangahy avia toizako kely le fanontaniana manalilira faralahy teo satria marina tokoa fa tsy ny tenako rery no ianjadily antsony zay fa io hatramin'ny mpanolotsiana hafa namana maître Wilira Zafinjatovo ahoana ny fahitanao an'le hoe fahasahina mihitsy hoe samy olom-bo fidy de mahasamy fanilika ary mahasamy ahoana tena tsorona mihitsy izy hoe mifandroky hoe tsy hoe akory no ny resaka fandikan-dalàna izay nataony namana lilira faralasy ireo mpanolotsaina Timavaly na ny mpanolotsaina komba anankiray izay miaraka amin'zareo fa de hoe angatahana ny fanesorana satria reto absent zany hoe lazaina fa absent moa zany fa tsy tena hoe absent le fahasahina mihitsy zany ao anatin'izay hoe ahoana no mety fahitanao an'izay hoe am'izao fitondrany ny volomboasary ny Madagasikara izao zay mariana moa zany fa amin'ny akapobeany dia na IRD na IRK ny ankamaroan'ny olom-bofidy am'izao fotoana zao no hitrangany ny tranga ohatran'izany salamzao zao de mamenatra ozy satria zao manjary le IRK no afa baraka amy zavatra ataon'le mera satria raha ohatra ka te anao zavatra tsara ny IRK de simban'le mera alainy baraka de itodian'ny olona lamosina rehefa avy eo dikan'zany zany de zao ny fitondrana ataon'ny mera de mbola mihevitra izy fa hoe anazy voavidiny voakaramany sy ny vidiny teny Analakely io commune Tananarivo ka tiany zay tiany atao izy da tokoa ve enao ny fidina reto olona reto fidina de enao afy hoe anala fotsiny le olona ohatran'izao so de mamtonatona hoe so de manavy le meranareo ary olona marary an-doha mihitsy akia zany asay vo mamaky tsara izy le boky le lalàna mifehan'io zavatra io misy sady misy teny vazana misy teny gasy ny teny gasy moa velova tsy natsainy ary tsy manino fa tsika gasy iny fa le teny vazana asay vovakiny dia asay vo ampiariny le zavatra fa aza manao kapibatana fotsiny le kapibatana koa c'est d'une façon méchante zany hoe ataoko teny vazana izy mba fatapatana zany izy teny vazana c'est d'une façon méchante hoe tsy voahevitra fa ataotao foana le zavatra mba anao zay aparary sy anafotoany le olona sasany fotsiny ka izany ve no toetra sy fomba ataony hoe mera be ny tanàna amy tanana anankiray hitondrany n'io toerana io hoe zao ny toetrako faliny anareo tsara tsy faliny anareo tsara dikan'izay zany je m'en fous de vous tsirarahako nareo fa ny ahy dia ny nahy ihany ka izany tsy fomba izany indrindra fa mera zany hoe tokony hampiombona hikarakara hanatsara fa tsy hanimba sy hanapotika tahaka an'izany zay moa no mikasika ny resaka
fitorina raha-pitsaranana sy makasika ny be ny tanàna Tananarivo na manalilira farala fa inona tokoa moa zany le zavatra misy akoatran'ireny fitoritoriana re ataony be ny tanàna reny raha ny zavatra misy amin'ny commune urbaine Tananarivo io dia andenga mba notononontsika manaraka eto na manalilira farala ifandrombonantsika ny fanonona azy mba ho fantatry vokana Tananarivo mpanaraka atsika hoe inona marina moa zany zavatra nisy tao anatin'izay roa taona monja ny tantanany be ny tanàna ny commune urbaine Tananarivo zay voalohany aloha zao de hoe nakarina lafo be ny vola alaina amin'ny vahoaka amin'ny resaka forera zay ny voalohany etsy andanin'izay narodana ny tsena teny Soarano fantatsika efa nisy convention mazava tsara mahakasika an'izany zavatra zany tsy nomena vahaolana akory le olona ary na de efa notsipahan'ny mpanolo-tsaina aza ny fandravana ny convention de tsy ndrarahina fa de nidirana ihany ny fandrotanana ny tsena teny Soarano mihevitra zany izy fa anazy mbola teneniko fa hoe vevena fa anazy manoko hoe propriété privée tsy zany raha monsieur le maire mandana manao marche arrière fa tsy izy io de nisy koa moa zany le toizantsika ihany le famakina an'ilay zavatra nisy tao amin'ny commune tao anatin'izay roa taona zay nisy ny fandrodanana tsy manara-dalàna hitantsika zany teny Analamahitsy isan'ny nitorianiako moa io na manalilira farala nisy koa ny fandrodanana vao nentintsika teto amin'ny fandarana farany teo teny Akazomanga etsy andanin'izay namidy ihany koa ny tany commune urbaine Antananarivo misy anankiroa reo tany reo zay namidy ary de izany na mitana ny tsena ny Beoririka kanefa de tsy nampahafantarina akory mazava nay mpanolo-tsaina hoe tataky ny ahoana ny sandany zany zavatra zany na ny vidin'izany tany manontolo zany nampiakarina ny lamandy nalaina tamin'ny vahoaka ao anatin'ny CMH ka na de ny alika mivovo aza dia hanasazina ny mponina hiditra amin'ny fotoam-pahavaratra sika de manamafy satria de be ny fanotofana tany na ny Ramblé hita etsy zero tanatin'izao roa taona zao fanamariana kely fotsiny angamba momba ny Ramblé na manalilira farala raha mba niteny an'io na manahilda sonjota ao anaty fivoritsika farany teo raha tadidinao tsara de zao mivaly tenin'ny Andriamatoa be ny tanàna hoe Masahia raha hono miteny hoe maka mandraisinareo position fa ngamo tsy anjarany be ny tanàna fantaniny ty apetrako ty ngamo tsy anjarany be ny tanàna mametraka ny ohatran'ny fitondranam-panjakana mametraka amin'ny POM de ianao koa mametraka ny rafitra sy ny eritreritra sy ny tetikasa hitantanana tanàna de miteny ianao hoe za de tsy makasitraka ny resaka Ramblé ohatra fa de ny mpanolo-tsaina indray zany no araka ny nambarany tamin'ny namana Hilda Sonjo moa zany de zay no teneny hoe mangala hono nareo position ary satria mba nanao fanamariana momba an'izay zany ny mpanolo-tsaina namana momba an'io resaka fanotofana tany io fa akoatran'izay na manalilira farala de ampiasaina any amina orinasa SMA na ny société municipale d'assainissement lazaina fa orinasa ny CUA ny volam-bahoaka ao anatin'izany ny ROM na ny redevance sur les ordures ménagères sy ny REU na ny redevance sur les eaux usées izay alaina any amin'ny etratrano izy io sy alaina any amin'ny jirama facture-ny jirama atsika kanefa de tsy misy fierana tamin'ny mpanolo-tsaina ny fananganana an'ireo orinasa ireo tsy misy ny fampahafantarana ny mpanolo-tsaina na koa ny fametrahana ny mpanolo-tsaina mba ho afaka anara-maso an'izany volam-bahoaka izany anisan'ny ndresana ihany koa fa hoe hofoanana ny izy park fa ny zava-misy de orinasa vaovao no nitsangana SMGD io le hoe société municipale de gestion digitale zay mariana tsara fa hoe fampizaran'ny commune sy orinasa io zany ny vola azo na resaka parking io na resaka fikirakirana sy famoahana taratasy ao amin'ny commune urbaine Antananarivo mariako kely fotsiny hoe rehefa mba nanontany mahakasika an'ireo ihany koa tao anatin'ny fivorian'ny filan-kevitra de valopiraingina trano no azo hoe satria nanontany mahakasika ny resaka organigramme tsika tamin'ny farany raha tsy diso tsy nazona valy teny mazava akory zany de hoe filiale ny commune reo de tsy hita ao anaty organigramme zay valy teny boribory azo tamin'ny be ny tanàna tamin'iny fotoana iny na manalilina farala fa akoatran'izay ny fitantanana de anjakany ny kitrano an-trano satria na any amin'ireo orinasan'ny CUA reo aza dia mpanolo-tsaina IRK na miara dia amin'ny IRK no napetraka ho isan'ny handrafitra ny filan-kevim-pitantanana tsy misy ny fierana amin'ny mpanolo-tsaina zay zany ny zava-misy ihany koa anatin'izay zavatra ny mariana koa to anatin'ny roa taona de mikaikaika ny mpiasan'ny commune tena milaza fa tsy misy ny fijerena azy reo vao resaka foana moa le hoe le zavatra omena mbola kely lavitra noho ny frais andanana makazy rehefa tonga ny hetsika anisan'ny resahana teto koa ny hoe be de be ny mpiasa tratrany hoe na prison na démission zany zavatra misy ao amin'ny commune urbaine Antananarivo akoatran'izay de misy ny ataontsika hoe fanasazina fanasazina no ataon'ny mpitantana
ankehitriny olo ara-pameana ao anatin'izany hitantsika voaingana tamin'ny Facebook ny fametahana an'ireo takedare kanefa ny vely rano amorona parkina marobe eto Antananarivo tsy tanteraka ary nefa ny rano zavatra misy hitantsika kosa aloha namana lelira faralao atsika mampiasa fiara de tena tsy ampy ny parkina raha eto Antananarivo renivohitra manokana. Miresaka fiara ihany ianao Clémence Rarnirina de tena mbola tsy voavaratra eto ny olana embouteillage ary ny tena loza zany nampanantena enda tokoa moa zany le parkina ndresanao teo fa ny tena loza vao may miopapana ny resaka embouteillage misy namana nitaraina ohatra hoe aveo Analakely ho any Anosy izy nandany adiny ray sasany tena zava-dozo zany matetika ary misy moa zao ny fandaminana izay petraka ny commune eny amin'ny faritra Korondrano tany menina be Beorika sy manodidina nanaraka fandarana tamin'ny onjapeo rahavavy anankiray tamaraina de tena hoe misy fanontaniana mipetraka mihitsy hoe voadinika tsara ve io zavatra io de aoka aloha ben'ny tanàna ny avelantsika amaly an'izay fa raha ny mpijery mpitazana moa zany de hoe tsy mamaha olana tsy arak'ilay ny iverana azy aloha ny zavatra hita hatreto ankoatran'izay miresaka fitaterana miresaka embouteillage ianao de resaka fitaterana antsika napetraka ny bus classe izay amin'ny sarany lafo de lafo izay vao avy nanao accident farany teo de nanao accident de lazaina indray fa tsy bus classe nahazo accréditation le izy zay mahavarina ihany koa moa zany le fitatanana ao anatin'izay mandroso mihemitra tsy hita hoe manahoana fa ny zavatra marihana koa mikasika bus classe de tsy nierana tamin'ny mpanolotsaina amin'ny fametrahana an'io bus classe io kanefa cahier de charge vaovao raha ny tokony ho izy satria sarany vaovao ary ataontsika hoe samy hafa mihitsy ny olona entin'ny bus re bus classe etsy andanin'izay be de be ny lalana tsy vita raha tsy resaka fotsiny sika fa tsy netsy atao madinika ohatra atraiza mikaikaiky ary zaho hoe manamafy hoe hiditra ty ny fahavaratra ny fahavalon'ny lalana voalohany de ny rano ka vao may ampitrotraka nefa simba raha izao ny fandehany ankoatran'izay ny resaka fanaovana didijadony eo anivon'ny filan-kevitra mangony fotsiny raha tao anatin'izay rotaona ny fitatanana an-tanàna Antananarivo izay tonga hatrany amin'ny resaka séquestration ana mpanolotsaina na hoe fanidina antery ny mpanolotsaina tao anatin'ny filan-kevitra munisipaly mba hampandaniana ny hevitrin'ireo mpanatanteraka moa zany de ny IRK izay mitantana ao anatin'ny ity commune urbaine Antananarivo ty amin'izao fotoana zao ankoatran'izay dia efa ndresantsika tato anaty fandarana ny resaka fanapahana solika ho an'ireo mpanolotsaina izay mijoro milaza ny marina kanefa de misoratra mazava ao anatin'ny tetibola izany ny zavatra tiako marihana fotsiny amina lelira faralahy de hoe misy mantsy no miteny so de veriny olona hoe miady tombontsoa ny mpanolotsaina tsy sanatry avovava fa le fanaovana fanavakavahana n'le mpanolotsaina hoe satria tsy na ny IRK miaraka amiko de satria mety misy mpanolotsaina hafa miarakaraka amiko de reno omeko ny zoany fa reto ohatra miteniteny foana amin'ny miteny matetika moa zava tsy hoe miteniteny foana amin'ny télé sy ny sisa de reto zany de ho tapahako ny zoany reto mpanolotsaina reto nefa de tetibola ary ny tetibola de efa andresana teo volam-bahoaka no manandrafetana anazy ny volantsika ponina Antananarivo no andrafetana an'izany tetibola commune zany kanefa de misy an'izay fanavakavahana ho an'ny mpanolotsaina olom-boafidin'ny tanàna Antananarivo zay amin'izao fotoana zao. Ya miresaka an'izay ihany ianao de manandraroatra kely tokoa amin'ity resaka solika ty satria nisy ny fahita lavitra rahavavy nanao interview ny tenako mahakasika an'izy io de ahitsiko kely aloha fa misy diso fandray satria mantsy nisy nandray le interview de nisy nanao transcription ve de lasa latsoratra le izy de hafa ny andraisan'ny olona azy fa nilaza n'ity solika ty de nilaza mazava tsara mihitsy hoe misy ny mahazo de misy ny tsy mahazo ary vao marina ane zany ny be ny tanàna mihitsy no nyteny hoe misy ty zay tiako omena de omeko ianao zao nytenenay ianao tsy ameko ianao raha matoky Rarnirina Clémence de nyteny tamin'izay fotoana zay hoe ny hitanisy aminareo kosa aloha iza no nahazo tsy nahazo sarotra amiko fa ny azo antoka aloha de farafakely no reto anaky 10 torina reto de anisan'le tsy nahazo avokoa izay mantsy no somary ahitsy fa misy mandika hoe nareo 10 ihany hono zany tsy nahazo mbola misy akoatranay ao namana Hilda Asinjoro mpanolotsainy team namana sasany betsaka no tsy nahazo an'izany fa namariana fotsiny iny fonteny zay tsy azoko nolalovana fotsiny na rarotiko kely fa ohatrany efa ifandivany eto amin'ity fitondrany ity le mampanantena zavatra de tsy mahatanteraka resahana le hoe anamboatra bloc sanitaire WC 200 isa taona zava-misy aloha zao na de le 10 tadidinao tao anatin'ny tetibola raha matoky Clémence Rarnirina nisy hoe anamboatra 10 amin'izy ireny tamin'ny taondasa de hatreto aloha mbola tsy mahita
to tsy hitako zay tanteraka ao anatin'ilay izy fa nentinay miraha vavikely nandinika an'izay ianao hoe zay ny zava-misy tao anatin'ny roa taona tsy mamorona akory zay fa ny zavatra ny ainana no tsara mpahafantarina antsika rehetra vahoaka n'Antananarivo zay manaraka izao fandaran'izao sy ho fantatry Madagasikara sy ny malagasy rehetra maneran-tany manaraka ity fandaran'ity ihany koa. Ankoatran'ireo izay mety tsy mbola voalazantsika satria moa tao anatin'ny fanomanana ny fandarantsika no niezaka nanao jery todika maimaika n'izay zavatra hoe nitranga tao anatin'ny roa taona zay na manalilira fa be dia be ny zavatra nitranga atao hoe tsy nahafapo anay mpanolontsaina aloha ary inonay maromarina fa tsy nahafapo anareo vahoaka ihany koa raha tsy resaka fa tsy reny vola be alaina sy takina aminareo reny fa hitodika aminao Andriamatoa ilira zafinjatovo satria ianao ny vahinay amin'ity alina ity ianao de poniny eto Antananarivo nandritry ny taona maromaro zay ankehitriny ianao mbola poniny eto Antananarivo tena ireo zavatra voatanisy ireo ve no heverinao raha ianao manokana fa hoe hitranga teto Antananarivo atao rinany reny ataontsika hoe fampelezakevitra mihezinezina nataony ny ben'ny tanàna tamin'ny taona 2014 reny Andriamatoa ilira zafinjatovo. Efa namaly anareo anga teo efa nikezaka ihany teo fa hoe efa tsy izy tsony zao indrindra fa fampanantenana tao de efa namaly ihany koa ny teny fa hoe Andriamatoa mera aza mieritreritra ny olany itsony veloma adios bye bye de ozy aho hoe eny ambony vato ny voatay no tsy nahazo tsony zavatra tokony ataony satria ireo vahiny reo de nitreketraka hoe atany ambony vato na metrahana le maloto ka noho izany aza manantena hitan'le maloto tsony ianao fa de efa manao veloma koa ny mpifidy satria tsy ho tonga zavatra fa ny azy zany raha ohatra ka teny mba kely apetrako faraparany de noho zao hoe misaotra nareo izahay vaoaka Antananarivo zay mbola mahasamy teny zavatra tsy mety satria izay indrindra tedavinay sy angatanay aminareo tsy raitsy kombakomba amin'ny ratsy fa mba tokony ilaza ny zavatra tsy mety mba hahafahany le vahoaka hoe mba miaina amin'ny tokony mba zay ihany satria efa mijaly loatra ny loto tsy tenenina fantrana tsy tenenina ny hanikoanina tsy misy nefa ny mbola fanana lainga foana le olona de ho tonga todika aminao madame Clémence hoe ho tsaraina tokoa zany andeha cour d'appel le raharahanao afaka pitso amin'ny zoma ary efa niteny tamin'izay fotoana zay de ny hoe tongavy ianao monsieur le maire fa miandry ianao zahay ifanatrika eo tsika niteny ihany koa tamin'izay fa hoe ny audience et publique azon'olona trena rehetrarehetra ny fitsarana zay mantonga azy eo audience publique tsy azo ferana ny olona tsy hijery ny raha-pitsarana satria izay indrindra mahatonga azy fa hoe andao andefasana convocation andao ifanazava satria zay no ahitana ny fahamarinana na ny mpitsara koa ke mitady ny fahamarinana satria ahoana no ahafahany mpitsara hoe amoaka didy raha tsy fantany hoe fanazavana avy amin'ny ranona sy ranona sarotra ihany zay zavatra zay fa rehefa samy tonga eo tsika tonga ianao monsieur le maire azavaony hoe ny mahatonga anao hoe anao zavatra zao zay koa anazava hoe tsy mety zany fa tsy marina zany ka noho zany tsika vahoaka malagasy teto Antananarivo zay ny fidy an'io maire io raha mety raha omby ny trano mba tongava amin'ny zoma ia de efa isorana sahady hatrany moa ny fanohanana an'ireo namana ray antenaina fa de mbola ho eo foana zany maître Olala zany zay raisinao ray aman-dreny tokoa amin'ny zavatra rehetra zay raha mbola misy zavatra tsy mety atao ka men'Andriamanitra aina sy fahasalamana ny tena ameny saina afaka mieritreritra de mbola hitsangana foana ary mbola hitenenako aminy sy vavahako sy resako amin'Andriamanitra Andriamanitra miaraha amiko foana ianao amin'ny zavatra ataoko nendy na de any amin'ny fitsarana amin'ny zavatra ataoko rehetra toeranao amiko ary na ny zavatra teneniko ary hevery hoe tahakiny ianao no mampiteny azy amiko ka noho zany raha misy zavatra tsy mety re tompoko raha mbola misy ihany koa aina sy fofonaina men'Andriamanitra tsangana foantsika sotra indrindra tompoko fa sitraka tompoko amaraparana ny resakitsika de raha fehezina moa zany zavatra rehetra andresana teo de hoe tsisy mandeha am'loany ny zavatra rehetra eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao ianao maître Olala isan'ny tsikaritra hoe nandray anjara foana tamin'ireo tolona rehetrarehetra nisy teto amin'ny firenena rehefa nisy ny fitantanana tsy mandeha am'loany ary mbola namafisinao teo zany zay tena isorana anao be dia be fa hoy aho hoe sady amarana antsika azy hoe raha zao zava-misy eto amin'ny firenena izao ve tokony mbola angina ve ny vahoaka malagasy ary tenena mitenena matsy za teny vahoaka mitenena nareo
raha azo atao ary mikikika mihitsy fa tsy zintsony zao tsy mety zao atao aminareo zao rehefa misy zavatra tsara kosa de mba maneke kosa hoe misy zavatra tsara fa rehefa tsy mety a manadidy ianareo iteny fa aza matory satria ny fatoritareo fotsiny a de nisany hoe firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy ka manekea satria tsika ke malagasy milaza hoe mpivavaky tsika makany am-piangonana foana zao hoe ka iresaka be fotsiny io zavatra io satria makany am-piangonana sy mivavaka tao de ny hoe aza miaraka miratsy fa amin'ny tsara ka rehefa misy zavatra tsara de ekeo a miara aminy fa rehefa ratsy a ialao fa tsy sonzay a ka noho zany a teniko tsotra de ny hoe tsy azo ekena ny zavatra tahaka an'izao a fa raha ohatra te iova amin'ny mpitondra satria mbola manana fotoana izy a araba soraba tsara ya de zay teny famaranana teny farany zay no etsika ihany koa anakatonana ny fandarana amin'ity alina ity na manalilira faralahy ankasitrahana ny mpanaraka atsika tsy tapaka eto amin'ny MBS a aza dinona ilay numéro laharana ho atsika rehetra zay maniry ny vahiny atao anatin'ny fandarana fa de maimaimpona no andraisana nay sy namana lira faralahy anareo atao anatin'ity fandarana Sahia Lasa ity atreo ihany koa ny fiarahana ary ankasitrahana ny vahiny maître Willy Razafinjatovi na maître Olala ankasitrahana ianao mpijery nanaraka hatramin'ny farany a ankasitrahana namana Clémence Rariniry na niarana loatra ny fandarana mametraka ny mandra-piaona ho manaraka indray tomboky lasy tomboky vavy